dia mbola fifaliana trano indray ry ava malala isany izay mpanaraka tsy tapaka ny TV Agape no anoloranay ny fiarabana isam-baravarana isa-tokantrano ary dia tononona amintsika rehetra ihany koa ny fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy. Ety am-piandohana dia manasa antsika mpitiavana mba haharitra hatramin'ny farany amin'ity fandaharana ity satria misy lohahevitra izay tena hoe zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona, eo amin'ny fiainan'ny kristianina, izay mety ahitanao vahaolana manoloana ny ady izay hatrehanao amin'izao fotoana izao. Tonga dia ambarako avy hatrany ngamba fa hoe mikasika ny fanambadiana ny lohahevitra androany dia izay no tiako hampiomanana anareo mpijery hoe tena misy tolotsaina avy amin'ny fanahy masina hamany vahaolana rehetra, hamany fahatorana rehetra izay mety mitranga eo amin'ny fiainantsika amin'izao fotoana izao izay raha antsika malala fa maro ny zavatra miseho mikasika an'izany hoe fanambadiana izany mikasika an'izany tokantrano izany fa mbola hita amin'ny atsipiria moa amintsika amin'izany fa angamba aloha dia ho atolotra antsika indray ny mpiara-miasa izay hiaraka hifarimbona hanatontosa ity fandaharana ity meko avy hatrany an'izy mirahavavy aloha dia avy eo tsika hanolotra ny vahiny ranabavy malala nirina menanao ny fitenenana hiarahaba ny fijerentsika ihany koa. Misaotra betsaka na amin'ny fitenenana ranadafaly dia faly miarahabantsika rehetra ny tenako amin'izao arivariva mahafinaritra izao dia manasa antsika rehetra anaraka hatramin'ny farany ny fandaharantsika teo araka ny resan'ny ranadady teo moa izany dia mikasika ny fanambadiana androany dia faly ny tenako manolotra miara-miasa amin'ny rahavavy Julia amin'izao arivo izao dia miarahabanao rahavavy Julia. Dia miarahabanao koa rahavavy malala nirina dia miarahaba ny vahintsika ihany koa ny mpiara-miasa rehetra tononona amintsika rehetra izay manaraka an'izao fandaharany TV Agape izao ny fiadanana sy ny fahasoavana dia tahiny Jesosy daholo dia mino fa ifaliantsika hanaraka ny fandaharana ao anatin'ny thème ny fanambadiana. Amen. 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 Ya makasitraka anareo mirahavavy, izy mirahavavy moa zany izay efa nanao fanadihadiana naka hevitra tany amin'ny olona tany dia izy no hitondra ny etaetan'ny olona ametraka hitondra an'izay fanontaniana izay miaraka amin'ireto vahintsika izay vahiny moa atao hoe vahiny kanefa sady vahiny ny tompontrano tsisy oviana amintsika intsony dia tsisy zany fa pastera Mario Razafimanjato ary ao ihany koa ny rahalahy Hery Manampy Razaka Manarina izay hiara hitafatafa hidinidinika hitondra fanazavana mazava ho azy amin'ny alalan'ny fanahy masina ka dia miarahaba anareo koa tonga soa eto amin'izao fandaharany TV Agape izao pastera Mario Razafimanjato. Miarahaba antsika rehetra tonga antsika ny fampiton'Andriamanitra sy ny fiadanana ary misy fitiavana avy amin'Andriamanitra rehetritsika dia miarahaba anareo mpiara-miasa koa atao ny televiziona Agape ny tenako tainareo mivantatra tsy rehetratra nefa tolahy rehetra nefa fitokilena dia miarahaba antsika rehetra koa ampitsikisikina mihitsy ny rahabako antsika zany fa dia tena faly mihitsy mihaona era-po era-tsaina no erabakonareo tena hoe ny tompony ombantsika ao anatin'ity fandaharana ity ary tsy avy amin'ny herintsika tokoa fa ny fanahany ania no hitantana antsika tsirairay avy ameno antsika tsirairay zany fanahany zany mba hahery izao resadresaka ataontsika izao mba tsy hijanona resadresaka fotsiny fa hitondra fahalalana ho an'ny daholobe izay manaraka izao fandaharana izao dia misaotra indrindra tahiny tompy daholo tsika rehetrarehetra averiko any amin'ny mpitantana ny resaka sy ny fitantanana. Makasitraka anareo mirahalahy mianaka moa zany izay nanolotra an'izay fiarabana ho an'ny mpijerentsika izay tsy adino ihany koa ny teknisianina izay manatotosa an'izao fandaharana izao dia tsisy zany fa rahalahy Victoire miarahabanao ihany koa rahalahy Victoire angamba tsara ihany ianao mba hitan'ny mpijery ihany koa moa fa tsy dia miafina foana ao anatin'ny ambadika ao mba tian'ny mpijery ihany koa mba ho fantatra ianao miarahabanao rahalahy Victoire. Eny ary ny zava-dehibe moa dia hoe ny fandraisantsika ny hafatra tian'Andriamanitra ao ampitaina mikasika an'izany fanambadiana izany araka ny efa voalazako eo lohahevitra
kanefa nyzany zavatra zany dia tsy amin'ny fahaizana na ny fahalalan'olombelona fa amin'ny alalan'ny fanahy masina ka dia mialohan'ny hanomboantsika ny fotoana dia mangataka ny paster Mario mba hitrotro-ambavaka, angataka ny fanahy masina mba hiasa mahery ho an'ny tsiraray avy mba tsy ho verimainy izao fotoana izao fa tena ahitantsika vokany ihany koa, indrindra vokatra tsara eo amin'ny fanahintsika. Dia mangataka aloha avy hatrany paster Mario hanokatra ny vavaka ary. Iny ary vavakantsika tompoko. Miondrika eo latreanao izay Andriamanitra satria no nahary anay olombelona tahaka ny naharenao ny Abrahama sy Adama sy Eva Andriamanitra dia lahy sy vavy no namoronanao azy tahaka ny endrika ao Andriamanitra tsy tamaso ary tahaka ny naniranao Kristy ihany koa izay tsy iza ihany koa fa ianao ihany no nanety tena dia nitafinofy ianao ary zava-mahagaga miloatra ny fitondranao anay eo ambany fitarian'ny fanahy masina izay mpitarika sy mpampianatra dia matokanao izay fianao nampiteny mpanompo rehetra tsy hitenao azy araka ny fahalalana ny masaina fa aoka ianao miteny fanahy masina petrao-mbavanay ny teny izay fanakalozana ny famparezana ko hitondrana ny vahoakanao anatrainao ny fahamasina satria masina ianao tahaka fahamasina namehitra eo dia voninahitra sy derena manao petraka ampelantanao ny dia roma amin'ny fotoana rehetrarehetra ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo lay mpampakatra ny fiangonana amin'izao fotoana izao. Amen. Amen. Makapitraka amin'izay vavaka lasaratra izay pastera. Efa liana dia liana angamba tsika rehetra ny tokantrano any anaraka amin'ny fandarana dia tsy ho lava resaka intsony fa mialohan'ny hanolorako ny fitenenana ho an'ny anabavy mpiara-miasa dia ndao aloha tsika anaraka ny horonantsary vetivety dia hiditra avy hatrany amin'ny fanontaniana izay efa nomaniny reto mpiara-miasa reto tsika rehefa vonona ny teknisianina dao hijerena avy hatrany ary izay horonantsary izay. Zava-dehibe eo amin'ny malagasy ny fananana taranaka andimby azy eo amin'ny fiainany. Lalana iray atongavana amin'izany ny firosoana ny fanambadiana ka ao anatin'izany no anomezam-boninahitra ny ray aman-dreny sy azahoana tsodrano. Maro ary samy manana ny fomba mampanaony entina manatanteraka izany avokoa ny faritra tsirairay eto Madagasikara ka ny faritra Betsiboka, Boeny, Diana ary Sava indray no jerentsika ny fanaraketo. Dingana maromaro no tsy maintsy alovana raha hiditra eo amin'ny setry ny fanambadiana ny tovolahy iray. Ny ala vovona lika no fomba tsy maintsy atao voalohany amin'ny anadan'ilay vehivavy. Eo zany no ahafantarany ny fianakaviana zazavavy ny olona miaraka aminy. Sehatra iray ifampizaran'izy roa toetra io mialohan'ny ny andraisana fanapahan-kevitra iroso amin'ny fanambadiana. Aorian'izay dia miroso amin'ny fisehoana izay isehoan'izy roa eo anatrehan'ny ray aman-dreny sy anaovana ny dindinika tsotsotra anapahana ny alafady izay azo atolotra mandritra izany ka ny anadan-jaza no manome ny tsodrano. Azo atao ihany koa nefa ny manolotra izany amin'ny fotoana amoanan-drazazavavy. Rehefa mahazo ny anjarany ny anadan-jaza dia ny ray aman-dreny indray no omem-boninahitra amin'ny fanolorana ny vodiondry. Maro ny fombafomba tsy maintsy ajaina mandritra izany toy ny fomba fidirana ao an-trano, ny toerana ipetrahana rehefa tafiditra ao an-trano, ny fametrahana vola ho fangatahan-dalana iteny ary ny fametrahana ireo tokotelo na masana andro izay maneho ny asin'ny Zanahary na Andriamanitra, ny razana ary ny ray aman-dreny. Mitohy amin'ny kabary ifandimbiasan'ny fianakaviana roa tonta izany ary ao no anapahana ny ravikarena na omby ka raha sambany vao isantatra tokantrano razazavavy dia mahatratratra any amin'ny fito no atolotra. Eo ihany koa ny fanolorana ny lamba be mafana sy vola ho an'ireo ray aman-dreny be ao anatin'ny fianakaviana izay manome ny tsodrano. Mandritra ny fifamalian-dresaka dia misy fomba iray antsoina hoe saosany izay ataon'ny fianakaviany mpangataka raha toa ka mandiso teny na kabary ilay mandray fitenenana. Raha vita izany rehetra izany dia ampombainareo kojakoja rehetra ilaina ao an-tokantrano razazavavy. Amin'ny mahatany ny sakalava ny faritro Betsiboka azy dia fitafy mihaja toy ny sikina sy salova no anaovana mandritra ny fampakaram-bady. Rehefa mierina kosa nefa ny andro nanaovana ny fampakarana dia mamaly andro izy ireo.
izany hoe mitsidika ny ray aman-dreny-dra vehivavy sy manolotra solom-body koa ary ny ampitson'io vao mody ny atokantranony. Eny ary makasitraka ny teknisianina tamin'ny oronatsara iny tsy ho lava resaka tsony fa dia omeko avy hatrany anabavy malala ny rina ary ny fitenenana. Ia, misaotra betsaka na amin'ny fitenenana dia ny fantaniana voalohany manitikitika ny saiko moa izany dia hoe inona marina moa no azonareo amaritana ny atao hoe mpivady. Azonareo faritana ve ny atao hoe fanambadiana, inona no atao hoe mpivady? Eny ary misaotra betsaka ny fametrahana ny fanontaniana, inona marina ny atao hoe mpivady, na famaritana ny atao hoe fanambadiana zany dia mazava azy Andriamanitra moa zany no miteny araka ny voarazan'ny bokin'ny Genesisy, boky voalohany amin'ny Baiboly, dia hoe tsy tsara ozy raha irery lehilahy ka naovako vady sahaza ho azy. Genesisy toko faharoa andiny fahavalo zay, fa ary amin'ny andiny faefatra amby roapolo kosa mbola Genesisy toko faharoa dia ozy Andriamanitra hoe ary noho izany dia andaon'ny ray sy ny renitra lehilahy ka ikambana amin'ny vadiny. Io le fikambanan'ny lehilahy amin'ny vadiny io zany no antsoina hoe fanambadiana. Dia eto am-pampidirana moa zany tsy dia tena toko lava be aloha resaka fa ny fampianarana fotsy zany araka ny fahafantarako azy ohatra kely haiko zany dia hoe ndre mandeha ihany ny teny hoe fanambadiana no misoratra ao anatin'ny Baiboly, ndre mandeha ihany. Zany zany dia tahaka ny hoe ndre mandeha ihany ny olona tokony manambady ary lahy sy vavy no fanambady fa tsy lahy samy lahy na vavy samy vavy araka le resaka efa be dia be olona natao tamin'ny fandaran-tao. Dia tsy aiza koa misy an'izany teny izany fa ao amin'ny Hebreo toko faha 13:14 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo aoka hanakaja amin'ny olona rehetra ny fanambadiana ary aoka tsy ho voaloto ny fandriana fa ny mpijangajanga sy ny mpakavadin'olona dia ho eloan'Andriamanitra. Izay angamba ny azoko atena zany asa raha mahavalo ny fanontaniana na vavy. Eny misaotra betsaka Pasteur Mario Razafimanjatony amin'izay valim-panontaniana izay, ary manahoana ny hevitrao raha nada iro manampy Razaka Manarina kasika izay fanontaniana izay? Misaotra anao ranabavy name fitenenana ary marina toa fa betsaka ny nolazaina ary manamafy ihany koa ny efa voalazan'ny pastera teo mikasika ny hoe fanambadiana dia miainga foantsika amin'ny atao hoe fanambadiana hoe iza ny namorona ny fanambadiana. Tsy maintsy ny mpamorona foana no jerena ny ahafantarana hoe inona no resahana. Raha eo misy ny manova azy fa ny fototra aloha dia tsy maintsy mitodika amin'ny namorona zany fanambadiana zany. Tsika araka ny tenin'ny pastera teo dia ny namorona ny fanambadiana dia Andriamanitra hoy isika teo ary Andriamanitra dia namorona ny olona izy. Rehefa namorona ny olona izy dia tsy nijanona tamin'ny famoronana ny ralehilahy fa nitohizana tamin'ny famoronana ny ravehivavy ary dia tsy najanona tsy tonga tamin'ny fanambadiana le izy. Teo izy vao nahatateraka ny atao hoe famoronana ny olona, zany hoe tsy tanteraka mihitsy zany ny famoronana ny olona raha tsy vita teo amin'ny famoronana ny vehivavy nataon'Andriamanitra lahy sy vavy ny voroniny. Ary tamin'izay moa dia nahavariana satria raha hiditra somaro siansa miverina tena hoe miverina milalindalina fotsika izay miverina matetika dia hoe ny olona malala ny milaza fa hoe siantifika mihitsy ny tokony ino an'Andriamanitra satria Andriamanitra ny tompon'ny siansa. Satria raha jerentsika ny namoronan'Andriamanitra ny olombelona dia hoe nasondritory andra-lehilahy izy aloha, zany hoe foronina aloha ny olombelona fa mialohany namoronana andra-lehilahy dia niteny izy hoe ary andeha isika hamorona olona tahaka ny endritsika. Isika hozy izy eto dia tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika ary aoka izy anjaka amin'ny hazan-drano sy eto zany dia hoe tahaka ny tarehintsika tahaka ny endritsika. Raha miresaka izy zany tsy ny lehilahy ihany ny resahany eto fa lahy sy ny vavy ny resahany eto, ny mpivady ny resahany eto hoe amorona
olona lasy vavitsika ary vady izy ireo. Zay zany ataony isika ozy izy. Eto moa amintsika efa mahalala aty aoriana eo ambany fahasoavana ankehitriny dia efa mahalala hoe Andriamanitra ray zanaka fanamasina io miresaka io. Io miresaka io hoe ilay telo izay iray zany Andriamanitra iray ihany fa anankitelo izy, ray zanaka fanamasina fa iray. Dia mety migaga ny olona fa ahoana koa zany telo izay iray zany hoe 1 plus 1 plus 1 ve égale 1 amin'Andriamanitra fa tsy 1 plus 1 plus 1 tsy égale 3 amin'ny olombelona. Tsy marina mihitsy amin'Andriamanitra 1 plus 1 plus 1 égale 1. Dia ny zavatra hita amin'izay hoe tahaka ny endritsika izany dia raha te hafantatra an'Andriamanitra tsika dia jerentsika aloha ny tenatsika. Raha mijery na lahytsika na vavy alohan'ny ilazako an'ilay fanambadiana aloha zany dia miresaka amin'ilay famonana. Izany hoe na lahy na vavy dia mijery ny taretrika inona mombantsika. Isika mahalala fa vatantsika dia aina dia fanahy. Izany hoe vatana, aina, fanahy anankitelo sady tsika no miforona mitambatra ho iray. Ka raha te halala an'Andriamanitra tsika dia ny endritsika aloha jerena vatana, aina, fanahy. Dia ohatr'izay koa Andriamanitra ray, zanaka ary fanahy masina. Dia zay ilay tahaka ny endritsika voalohany. Tahaka ny endritsika amin'ny filaza azy faharoa indray dia hoe manana maso tsika mahita, manana sofontsika mandre, ary manana tanantsika miasa mifandray ary manana tongotritsika mandeha etseroa. Dia toy izany koa Andriamanitra mahita, mahare ary miasa sy mandeha etseroa. Saingy izao mahery kokoa ilay Andriamanitra fa isika zany karazany hoe mbola voafetra ihany koa. Noho izany dia araka ny tenin'ny pastera teo hoe naka ny taonana lehilahy izy dia taona tehezana anankiray ozy izy ny fiteny hoe osy ary hoy Andriamanitra zany hoe masondritonana lehilahy izy dia ka dia natory izy dia naka ny taona tehezana anankiray. Ay taona tehezana anankiray dia moa le lazaiko foana hoe taona tehezana io tsy kotilety tsy kotilety io resahany hoe naka kotilety ny kotiny anankiray tsy kotilety io fa amin'ny teny hébreu sy amin'ny teny lalina taloha dia entina ilazana tamin'izany fijery izany dia hoe taolana dia aina any anaty naka ny tao anatin'ny raha lehilahy izy naka aina izy le aina dia tsinona fa amin'ny siansa zany dia hoe ADN ny nalainy ary iny ADN iny moa aty aoriantsika vao mahalala an'izany fa tamin'izany dia efa Andriamanitra efa naka ADN dia naka ny chromosome izy chromosome ny lehilahy XY ary ny chromosome vehivavy XX nalainy zany nanankiray tamindreo. Io zany le taolana nalainy le taolana teleza chromosome nalainy fa raha tamin'izany moa izy moa ny teny hoe dia nalainy chromosome tsisy ho azon'ny olona io na zany chromosome fa zao tsika vao mahalala zany fa ny chromosome nalainy X dia dupliqué dia dupliqué zany nanao opération chirurgicale tsy mbola misy navita hatramin'izao izy zany ary zay matompo ny siansa anazy. Dupliqué ilay izy dia lasa XX raha vehivavy. Zay ny zavatra nataony ka tsy afaka ilaza mihitsy tsika hoe Andriamanitra ny ka ampianarintsika fa Andriamanitra mampianaritsika na ny siansa azy. Noho izany zany ny foroniny zany raha vehivavy tahaka an'izay ary tahaka ny endritsika ozy zany hoe ny lahy sy ny vavy. Ny fanambadiana zany raha miresakantsika dia tokony fantatsika fa fanambadiana ny lahy sy ny vavy fa tsy araka le filaza ankehitriny misy lahy manambady lehilahy vehivavy manambady vehivavy. Tsy nisy X sy X na fanambadian'Andriamanitra X eo fa tsy teraka mihitsy hoe teraka lahy satria tsy maintsy misy Y fa tsy maintsy XY amina fanambadiana amin'ny XX. Zay ny namorona azy, zay ny fanambadiana natao au niveau scientifique ary ino no zavatra miseho ihany koa hoe inona indray ary ty fanambadiana resan'Andriamanitra tahaka ny endritsika. Zany hoe misy firaisana anankitelo ao. Ny firaisana anankitelo ny fanambadiana dia tahaka ny taretra tahaka ny tady lazaintsika fa tady fatotra ny fanitady dia ny foronina tamin'ny taretra ary natao hoe randratelo. Ny randratelo ny mafy indrindra io aloha ataon'ny vazaha hoe corde à 3 fils. Raha tena mafy ny fatoky ny fanambadiana dia tokony corde à 3 fils izy anankitelo. Ny voalohany dia Andriamanitra aloha ary ny faharoa dia raha lehilahy ary ny fahatelo dia raha vehivavy. Ireo no mitambatra ny fatotra ny tena fanambadiana ny foron'Andriamanitra. Zany hoe ny fanambadiana misy zany dia ny fanambadiana indrindra fa kristianina izy dia ny foron'Andriamanitra dia fanambadiana voalohany dia lahy vavy Andriamanitra ny voany. Akoatran'izay dia tsy fanambadiana fa fanambadiana misy kilema ka mety manila fotsiny ihany. Angamba tsy dia andeha lavitra satria raha vao mandeha lavitra eto dia mety ho voavaliko daholo ny fanontaniana rehetrarehetra ny zako nefa tsy Andriamanitra ka havaly ny fanontaniana rehetrarehetra fa dia atsahatra teo aloha averiko any aminareo raha ohatra ka misy fanontaniana toy. Misaotra betsaka dia mankasitraka dia ny fanambadiana zany voatay sy ankasitrahan'Andriamanitra dia fanambadiana entre ny lehilahy
sy ny vehivavy. Dia omeko anao raha vavy Julia, manana fanontaniana apetraka koa ianao, omeko anao fitenenana. Mankasitraka indrindra raha vavy malala ny rina, manome ny fitenenana ihany koa, manana fanontaniana manitikitika tokoa, araka ny famaritana teo moa zany dia hoe fifankatiavan'ny lahy sy vavy, izay ny fanambadiana. Dia nanaraka horoana tsara isika teo hoe ny fanambadiana dia miainga amin'izy roa aloha, dia misy dingana atao, dia hatramin'ny hoe fahatanterahany ao amin'ny fanamasinana ny fanambadiana. Izay samy tena fanambadiana raha azo tsara, nefa raha mahita isika amin'izao fotoana izao dia efa maro ny zavatra miseho, ohatra hoe mifankatia ilay olona anankiroa dia manapa-kevitra avy hatrany izy hoe andao tsika iray trano fa mifankatia, dia mety hoe miteny fotsiny amin'ny ray aman-dreny hoe izay mifankatia dia aleo hitokantrano, dia ahoana ny fipetrak'izay ve afaka lazaina hoe fanambadiana ve izay, satria tsy hoe mifankatia ry zareo dia mety misy koa raha misy hoe efa tena miteraka mihitsy ry zareo, nefa tsy manaraka an'ilay dingana hatrany am-boalohany ka hatramin'ny farany, fa mety hoe ny sasasasany ohatra no tanteraka izy ireo. Dia ahoana ny fipetrak'izay dia ameko antsika ny famalinan'izay fanontaniana izay. Tsy haiko na pastera na tonga dia metsika lahiny angamba aloha dia avao ny tiako hanindrina an'ilay izy koa manko izany dia hitantsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra Jesosy Kristy nifanena tamin'ilay vehivavy Samaritana teo am-Patsakana ao amin'ny Jaona 4:7 ilay izy. Dia hoy izy Jesosy hoe atsoa izy vadinao, dia teo izany raha vehivavy niteny hoe tsy manambady aho izy. Dia hoy izy Jesosy hoe marina tokoa izy fa nefa ny fahadimin'ny vadinao ny arahanao mipetraka ao. Dia izay nahatonga ny fanontaniana napetraka. Mankasitraka indrindra. Ia, misotranao ranavavy, ny zavatra olazaiko angamba aloha dia hoe arak'ilay voalazantsika teo izany dia ny zavatra hita ao amin'ny Baiboly hatramin'ny Andohana dia Andriamanitra aloha no mifidy, izany izy aloha manolotra hoe ity no vadinao. Dia raha avy eo mijery raha lehilahy dia manatsafidy koa izy tiany io, mety aminy. Izay koa dia mijery koa raha vehivavy dia manaiky koa raha vehivavy, izany hoe misy safidy izany eo, safidin'Andriamanitra aloha, safidin-draha lehilahy ary safidin-draha vehivavy. Tsika raha mijery tamin'ny fanambadiana nisy teo aloha raha tantara fotsiny hoe raha mijery ny tantarany asa hoe Isaka angambontsika na sahala amin'izany mijery ny tantarany Isaka tsika dia hoe mahita tsika fa Isaka izany Andriamanitra aloha izany no nakana ino izany ohatran'ny hoe famantarana amin'ilay mpanompony Abrahama. Dia nahita famantarana izy matsaka manome rano an'ilay rameva sy ny karazany, iny moa efa fantatsika fa avy eo rehefa noentiny Rebeka izany dia hitantsika fa taitra izy vao nahita ny Isaka izy dia hoe nidina teny ambony rameva dia izy io zazalahy io, izany hoe efa taitra sady izy fa ny alohany nataitra azy aloha dia Isaka ny taitra voalohany nahita anazy teny ambony rameva hoe izy io, izany hoe misy taitra zany, nisy fitiavana ny tsiry tao, nisy safidy tao, nisy fahatairana teo. Dia raha avy eo zany raha avy eo koa taitra koa raha vehivavy nahita hoe izy ry, izany hoe misy safidy eo zany aloha, fa ny alohany zany safidin'Andriamanitra aloha, izany hoe meloavan'ilay izy. Izany hoe izaho zany raha miresaka hoe fiarahan'ny lahy sy vavy hanambady, za tsy le moana tsara teo fomba fanehoana ny fomba fanaon'ny olombelona, fa raha ny tokony izy zany tokony Andriamanitra aloha nangatahana. Mbola tsy mahita ny vavy sy ny lahy ianao dia efa mangataka amin'Andriamanitra aloha, satria amin'izao fotoana izao manko misy le resaka hoe sipa aloha, aleo misipa aloha. Raha mahafantatsika ve tena fiandohany zany anarany zany hoe sipa zany mba mety milasa eritreritry ianao, satria zany sipa zany hoe navadika fa pasy. Raha ohatra hoe sipa dia izy zany pasipasy, dia dika izay zany tsy toetra amin'ny olona anankiray fa pasipasy. Dia izay dia efa hita tsady hoe
tsy izay mihitsy kely hoe ohatrany dia fafanambaniana zany le filazana hoe sipako hoe nasipako hoe fa pasipasipasipasy makaty zany dikan'iny izay aloha dia efa mampalahelo sy mahamenatra dikan'izany zany a tsy tokony hiditra amin'izany aloha ny olona rehefa hitady izay andefy mandrina fa mangataka amin'Andriamanitra izy aloha rehefa tsapany fa te ilan'izany amin'izay izy tsy tsara raha irery raha lehilahy izy Andriamanitra fatan'Andriamanitra nefa tsy tsara raha irery raha lehilahy ary tsy tsara koa zany raha irery raha vehivavy fa ilaina misy fanambadiana mba ho tady vita hoe randran-telo izy ary nefa Andriamanitra miaraka aminy anamafy zany izany hoe Andriamanitra aloha zany misafidy hoe telo pointure anao dia ianao a mampiditra ny tongotra ao a dia hitanao mihitsy hoe tena pointure ty ka raha tsy pointure anao ilay izy dia malalaka be raha ohatra hoe 37 ny pointure anao 38 ny kiraro menanao na 40 a dia mandeha ianao fa mitsiketsika milimetre jery ianao na tsy mandeha araka ny zelone ary raha ohatra ndraika 40 ny pointure anao ampidirana 35 ianao dia ikitrikatrika lalana tsy tonga amin'izay aleha koa zany hoe Andriamanitra aloha mahalala ny pointure anao ary zay le hoe Andriamanitra mahalala meloha atsika momba atsika dia misy zavatra tsy takatritsika hoe tena tsy mety amiko mihitsy zao fiainana zao to ohatrany tena mazana be to indraindray ohatrany ila tsy hahita hohanina mihitsy tsy fantako ny hohanina rapitso io zany tena tsy mety zany ianao mieritreritra hoe tsy mety zany fa raha velo izy hitanao rehefa rapitso hoe hitako ny tanan'Andriamanitra fa nitiko fa nahitany hanina tokony tsy vady ato amin'ny hanina zany araka ny teny toko hoe nareo hoe ambaka ny vorona tsintsina kely ery ananiny ery nefa ahina fantatra maika ave fa nareo izay mihoatra lavitra ny tsitsina re zany hoe ohatra reny vorona kely reny ohatr'izay zany le ohatra hoe raha eo fanambadiana ihany koa dia tsy tokony ho avy hatrany dia taitra ny ivelany ianao hoe ohatra mety amiko ny ravady raha iry manaitra tsy tokony ianao an'izay zany ianao fa mangataka amin'Andriamanitra satria sao de diso pointure ianao satria fanambadiana indray mandeha araka ny tenin'ny pastera teo fa tsy hoe averimberina fa indray mandeha iny ary faty misarahana eo azy mbola resahana koa zany hoe ahoana zany hoe faty misarahana satria aoriana ny fahafatesana tsisy tsony ny fanambadiana tapaka hatreo ny fanambadiana rehefa maty le olona ary anankiray ihany raha ny hevitro manokana za manokana zany no miteny an'izay raha fandinihako ny tenandriamanitra dia tokony ho anankiray ihany ny vadin'ny olona ampiteny pastera teo maty ny vadinao ok'izay zay ihany ny tokony misy zay ka maloha no asa nanavahany fanontaniana na mety misy ampiny pastera angamba fa tsy tsara aloha ny rono manazava ny anankiray dia misaotra ny pastera sady amin'ny fanampiny ny vady eny ary saotrandrola ery manampy raha sata manavana zany mitsola fanazarahana fa feno dia feno teo fa nazambo apetrako amiko fanontaniana ohatrany hoe tsara tokotra ny rono indray dia bidebe moa zany raha tsika fanambadiana ny resahana raha fanambadiana olombelona zany sy foron'ny amaha olombelona ny olombelona aranofo dia misy anambadiana telo ny efatra ny polo arakaraka misy ary manambady 10 lehilahy anankiray misy teraka maro izy zany dia manambady vehivavy maro dia zay mahafinaritra azy misy indray vehivavy anankiray manambady olona lehilahy anankiroa telo le vehivavy samaritana zao dia enina mihitsy ny lehilahy miaraka aminy ary nefa le anankiray fahenina eo ary tsy vadiny fa maninona nefa Jesosy ary teny hoe atsoy ary vadinao dia efa tsisy vadiny ireo dia betsabetsaka koa tsika le miaraka amina lehilahy na miaraka vehivavy araka le voalaza hoe sipasipa sa pasipasy dia reny zany tena marika tsy vady reny fa ny olona fotsiny misoratra eny hoe mpivady amin'ny fotoana zao amin'ny Facebook na ny amin'ny serserany dia hoe raha vao monsieur présenté kely ny olona dia hoe en couple ankizy kely mbola voatavy tsy mifantako teny tsara dia mbola tanora kely mbola eritseriny dia hoe efa en couple sady nefa mbola fitiasana ary sasany moa dia asareo rehefa mbatrotra zany tamin'ny fahatanivana na mbola tany amin'ny primaire zany dia maro hoe galina ihanina ohatra na hoe i Claudine galina Claude ohatra le ankizy tsy misipa tsy mifankalala koa fa ny ankizy fotsiny mifandragitra dia hoe aiza ny anaranao aina anaranao i Paul dia Pauline zany dia galina Paul dia zatra ohatrany za moa misy foana zany za mily fahatrano zao zany mety voaika fa misy an'ity telefona na message privé sy ndraitrarity dia be dia be ny zatra amin'izao za moa karazana savaranonandro ihany fa
za iverina foana amin'ny ten'andriamanitra hoe tokana ihany ny fanambadiana araka ny voalazany ten'andriamanitra ao amin'ny Hébreux 13:24 ary tsy vitany hoe tokana ihany ny fanambadiana fa aoka ozy izy hanakaja eo amin'ny olona rehetra ny fanambadiana. Ny antony dia tsony Andriamanitra misy hajana. Raha ohatra ka amin'ny teny tsaratsara konolole aja dia misy hasina ny fanambadiana ary zay mahatonga ny olona hoe manamasina ny fanambadiana entinao amin'ny mpanompon'Andriamanitra ho tsofina rano satria ny tsodrano dia zava-mahery ary ny tsodrano rehefa mpanompon'Andriamanitra no tsodrano dia hafa mihitsy ny fiatraikany tsodrano amin'ilay tokantrano. Ka raha olombelona samy olombelona zao dia olona fotovolo amin'ny tany ray aman-dreny ao an-tanàna ny tsodrano tena misy fiatraikany hoe maleva malasana teraha fitolamo teraha fitovavy dia zany zany dia tsodrano zava-mahery. Vao mainka fa Andriamanitra no mitsodrano na hoe mampitsodrano ny tokantrano zany hoe manamasina zany amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra mazava azy araka ny voalaza hoe nandao ny ray sy ny reny raha lehilahy ka mikambana vady ny fikambana ny lasy ny vavy zany no atao hoe fanambadiana ary dia zay no tena anisan'ny voizitsika zany satria amin'izao fotoana zao dia miraparapa tahaka ny jamba mandeha amin'ny totovonana ny olona mitady fanambadiana mitady vehivavy vadiana indrindra fa amin'izao zao ohatra ny raha fampitadika azy ny vehivavy lasa be loatra ny statistika vehivavy no lehilahy dia lasa ny vehivavy ndray no mitady lehilahy dia rehefa misy tenena amin'izany moa ny fihavana anankiray le efa fantatrao no mba le afaka manambady telo amanefana dia hoe ka ny adalàna roa tsy manambady betsaka ozy izy fa raha ny lojika ozy izy dia tokony manambady telo amanefatra ny lehilahy. Ny antony dia satria be loatra le vehivavy. Zay ina moa mahatonga ny vehivavy be loatra eto ambony tany satria ny lehilahy lozany miady any amin'ny ady raha izay faharoa lasa milatra lasa mifanambady olo dia mifanambady lasa vavy ary tezitra amin'izany koa vehivavy dia lasa koa mba fanambady lasa vavy akorotany devolo zany ny fisainan'olombelona hoe mitovy zo ny lasa vavy. Jereo rehefa mibaiboly dia lahy lohan'ny vavy dia tsy midika koa rehefa lohan'ny vavy ny lahy dia anjakazaka sika zay mahatonga n'Andriamanitra zany naka nitaolo tezany Adama atao ambaniny taolo tezany Akavy zany hoe akaiky ny fonja zany hoe tsy any an-tampon izy naka any amin'ny kirana izy naka taolana na any amin'ny orona na any amin'ny lohalika na any amin'ny tompony satria tsy natao hitsahana ny vehivavy kanefa tsy natao lolo avina koa fa natao atao akaiky ny foa mba ho tiavina zay hoe karazana ohatra hoe bradolanga fa ten'Andriamanitra koa dia laza hoe vady sahaza zany hoe rehefa Andriamanitra zany manome vady dia vady sahaza ho an'ilay lehilahy vady mpanampy. Ka zay ngamba no tiako ambary aloha fa dia asa raha mahavary ny fanontaniana Bavy Julia dia averiko aminareo amin'ny fitenenana. Mankasitraka anareo amin'ny rahalahy mianaka tamin'izay valim-panontaniana fanazavan'izay fa mazava moa zany fa misy fanontaniana nanitikika anah ihany zany tamin'ny fanazavana nentiny Renata Herina Zakamanarina teo ny hoe ny mpivady zany dia tena hoe jusqu'à hatramin'ny farany mihitsiny hoe fisarahana amin'ny fahafatesana dia mazava ho azy moa tsy ho ara-maty avy hatrany izy mivady fa mety hoe ny lahy no maty aloha na ny vavy no maty aloha. Dia raha ohatra misy ka hoe mbola tokony hanambady raha vehivavy na tokony hanambady raha lehilahy dia manahoana izay tsy azo atao mihitsy satria izay zany nitenen'ny Ranadà teo hoe rehefa voasariky ny fahafatesana dia mijanona tsy manambady raha lehilahy na raha vehivavy dia tena hoe izay ve izany ilay izy sa hoe mbola afaka manambady ihany raha vehivavy na raha lehilahy raha ohatra ka mbola hoe amin'ny fotoana afaka tokony hanambadiana. Za moa namaly an'ilay izy teo ny teny hoe raha ny hevitro fahalalako ny tenin'Andriamanitra dia izay ahako fa zany koa tsy sakana ny sasany anao izay mety ho tiany atao ary izay eritreretiny fa mamety azy satria nilazaiko teo hoe rehefa ohatra zany ianao manao zavatra tsy araky ny nanamboaran'Andriamanitra azy dia misy foana ny conséquence. Zany hoe ny tiako lazaina zany na vonona le olona hiatrika ny conséquence. I Paoly zany apôstôly Paoly dia niteny raha maimay izy dia velao izy hanambady raha maimay dia velao izy hanambady zany farafaratsy izy encadré kanefa tsy midika zany fa hoe mety be ny fiainany noho izy tsy nanambady
raha ohatra izy efa maty zany ny vadiny dia mety kokoa izy raha mitoetra tsy manambady. Inona ny antony? Raisitsika tsotra fotsiny raha ohatra fotsiny izy raisitsika zany lojika ny zavatra fotsiny satria Andriamanitra koa mametraka lojika amin'ny fisainan'ny olona mba hatakaran'ny olona azy. Raha efa niteraka ianao ka manambady ianao dia mety hiteraka indray ianao any zany dia tsy maintsy misy lesoka foana eo amin'ny fifankatiavanao sy ny zanakao teo aloha, na ny lesoka ihany koa eo amin'ilay olona nyvadianao sy ny zanakao satria zanakao manokana, satria tsy mitovy amin'ilay tena rainy niteraka azy io, na mety efa maty azy ny rainy hafa amin'ny foana izay zavatra izay. Aleo ny mijery mahatonga amin'ny teny izany za zany miaina tamin'ny atao hoe fantatro hoe ny bebeako maty vady tanora, mbola kely ny zanany mamako zany mbola 4 taona ary ny dadatokana koa ihany zany 3 taona, maty vady tanora izy tsy nanambady mihitsy bebeako. Dia raha aveo ndraiky io mamako maty vady io ndray hitamasoko mbola tanora tamin'izany, hitamasoko hoe maty ndraiky tsy nanambady foana izy. Dia raha vai mieritreritra nanao hoe tena raha nanambady mama totriny hafahafa, fa ohatran'ny faly fiera be zany mijery an'ilay mamako hoe tsy nanambady izy, tsy nanambady izy fa nitazona hatramin'ny farany. Dia izay zavatra zany ohatran'ny hoe tiako olazaina zany hoe rehefa ohatra zany ianao manao zavatra tsy araky ny tentsika hoe lehilahy ray dia vady ray. Jesosy anie tena izany hoe misobady zany sy maty vady anie mitovy any lozany vady na maty izy na velona. Raha nataon'Andriamanitra ohatsy izy lahy ray ho vadiny vavy ray fa niditry ny fonareo natonga ny Mosesy namelanareo hisobady zany. Izany hoe za tsy miteny akory hoe very any amin'ny hafobe ny olona manambady fanondroany, fa misy koa le raha maimay izy tena tsy zakany alao ary izy manambady, toy izay izy maimay nefa tsy manambady fa manjary manao foana, lasa mpivarotena izy na lahy na vavy mety lasa mpivarotena, fa tsy ny vavy ihany koa lasa mpivarotena fa misy lehilahy mivarotena koa amin'izao fotoana izao. Fa tiako resahana anatin'izany zany hoe zay fotsiny zany ny tena tiako resahana hoe tsara raha mijanona amin'ny vadinao anankiray ihany ianao dia iny ny vadinao mandrakizay efa zay mahasoa, na eo amin'ny taranaka zany na eo aminao zany olona anankiray. Za manokana aloha dia tena tsopoko mihitsy fa raha atao hoe maty ny vadiko ka manambady olo fa hafahafa be ilay zany, nareo hoe tsy mietritra hafahafa be ilay zany ny vadinao miaraka matory aminao dia olo-kafa indray ianao tsy ohatry ny hafahafa na dia maty aza ny vadinao. Na zay fotsiny re dia mahakriko ohatrany hoe tiako lazaina amin'izany dia ny fahotana zany rehefa mibebaka ianao, zay mampitiako resahana zay le fibebahana zay mila resahana any le mibebaka tsy hoe mibabababaka na mitanisa fotsiny hoe zao nataoko dia zao nataoko dia zao nataoko, fa zany mibebaka zany miova mihitsy ao fijerinao, zany hoe halanao mihitsy ny zavatra marikoriko an'Andriamanitra. Zay natao hoe mibebaka le zavatra tianao taloha nefa halan'Andriamanitra manjary marikoriko anao. Raha tsy marikoriko anao mihitsy ny zavatra ratsy nataonao tsy tonga amin'ny fibebahana zany ianao. Ohatrohatr'izay zany ny tiako resahana fa lasa miova moa le sujet fa asa navaly tenin'ny ranabavy zay na makory. Makasitraka indrindra raha nata herina zavaka manarina amin'izay fanazavana nentinao izay dia asana mbola misy fanontaniana tianao apetraka ve raha vavy nirena malala? Misaotra betsaka amin'ny fitenenana dia ny zavatra saika ho amariniko fotsiny ho antsika manatrika an'izao fandarana izao. Raha manana fanontaniana ianareo dia aza misalasala na manoratra ato amin'ny chat ny fanontaniana izay manidikitika anareo. Fa araky ny za moa manana fanontaniana midikitika anao hoe arak'ilay orona tsara izay nijerentsika teo tany am-piandohana dia manahoana ny eritreritrareo hoe important hoe io fombafomba io amin'ny maha kristianina antsika. Ia, tonga dia valiko mikasika izay importance n'ilay fomba araky ny fomba fijerintsika dia antsika moa ny olombelona rehetra zany dia samy manana ny firazanany daholo ny fiaviany na ny afrikana io na ny vazaha na ny karana na zono. Ao antsika zany raha ny fomba nentim-paharazana soatoavina zay mbola misy hatramin'izao dia zay aloha zany nataon'ireo ray aman-dreny zoky nanotao zay mivavaka tamin'Andriamanitra zay nahary lanitra sy ny tany ka natsoina izy ireo zanahary. Dia talohan'ny nahafantarany an'io baiboly io zany ilay
ilay Andriamanitra nahary ny olombelona ho lasy ho vavy dia nataony arak'izay mba fahafantarany azy. Tahaka izany koa tenen'ny Paoly teo hoe raha nihevitra ozy izy Paoly raha ilaza fotsiny hoe ny Paoly zao dia hoe tsara aby ozy izy raha manambady izy ohatra ka maimay. Fa ny Paoly zao dia nijanona tsy nanambady. Nefa ho an'ny olona tia hanambady koa nefa dia ozy izy hoe misy fotoana izy nanontany hoe manambady va ianao izy dia aza mitady sy hisarahana. Zany tsy sitrakan'Andriamanitra zany fisaraha-panambadiana. Dia ozy izy hoe raha ohatra ka tsy manambady ianao dia aza mitady vady. Zay ny hevitry Paoly zay. Fa rehefa nandinika an'io tamin'ny zaza célibataire zany dia nandinika an'izay tokoa fa hoe manambady aza mitady sy hisarahana satria efa io zany vadinao. Fa ny tsy manambady kosa aza mitady vady. Zay hoe tena manakoa zany hevitry Paoly zany. Ianao ve célibataire tsy manambady dia zaiko célibataire tsy avelanao hanambady ohatrany tsy mety zany. Fa Paoly moa nilaza mihitsy hevitry zany izy fa tsy hevitry ny tompo. Zay moa ny rahalahy iro zany ny hevitry zany. Takizay ny hevitry ray aman-drentsika zany na ny firazana samy manana ny azy araka ny voalaza teo hoe zay zany ny fombafomba. Misy vocabulaire ampiasan'ilay olona toa hoe ala odina alika moa sa odina amboka vonamboka am'izay ohatra misy an'izay expression hoe tahaka hoe ianao zany raha vao miditra ao an-tanàna dia tonga ny alika no vo aminao hoe iza koa ty olona miditra eto an-tanàna ity dia toatra misy alafatotra koa zany ohatra hoe misy fomba zany fanaterana hoe ty ody tsy haiko inona le filazona tonga amintsika niarinay dia akoatran'iny misy ny tampomaso an'le aladanjaza mbola misy ny inona koa ny vodiondry ny toatra misy toaka sa limonady sa inona dia misy volamena bebe zany le etapy atongavana zany zany mampiseho hoe masina ny fanambadiana ary vidiana lafo vao mahazo vady. Le vady akory tsy hoe amidy fa mariky ny fanajana le fanambadiana mihitsy zany araka ny volazan'ny tena Andriamanitra hoe aoka hanakaja eo mason'olona rehetra ny fanambadiana. Dia zay fijeriko anazy. Dia tsy maintsy atao io karazana fomba io fomba nentim-paharazana tsy hita izay maharatsy azy zany raha ohatra ka fanajana ray aman-dreny satria ny olombelona tsy mipoitra tamin'ny vatoamakazo ary mba manana anada izy ireo fady azy hatramin'ny alika ary mba tsy vovo rehefa miditra le vinantolanga fa hoe mba tsy saletry vava fa tsy olon-dratsy fa olona hakavady angataka ny ramatoa zay mba tia ho vady dia tsy maintsy misy ny fanomezana voninahitra ny fianakaviana za manokana zany tsy hitako izay maharatsy azy. Ny hany maharatsy azy fotsiny dia raha misy toaka na resaka famonoana biby dia hoe alatsaka ny rano dia atao fombafomba le fombafomba tsy araka ny baiboly zany amiko tsy mety fa raha fanajana ray aman-dreny ny zoda fianakaviana ary fanomezana voninahitra an'Andriamanitra zay namorona ny fanambadiana dia amiko manokana zany dia tsy hitako hoe tsy tanora ohatra manolotra tsy haiko na ondany sa botifotsy tsy miaraka vola tena hoe marika ny fanajana zany le ray aman-dreny teraka. Zay moa voalazan'ny tena Andriamanitra teo hoe manajana ny rainao sy ny renao dia maro andro tebony tany. Zay ngamba ny azoko amarina an'izy fa resaka toaka sy fomban-drazana haitsika any zany manavaka an'izay ngamba rotaka anany satria ny fomba mahamalagasy zany zay nahagasy atsika dia tsy konarina sy hita fa tsara. Amarana koa azy ohatra hoe resaka misy fahoriana ohatra misy maty veo an-tanàna dia tonga hoe tsy maintsy mamangy fahoriana ary tsy vitany hoe mamangy fahoriana fa mitondra vola kely fodramaso na solondram-barotra mitsy. Zay ngamba ny amarana koa azy ohatra ka lefa mambala fanontaniana ara-nirina malala makasitraka. Ya makasitraka Pasteur Mario Razafimanjata amin'izay valiteny izay fa tena mazava. Dia efa mandeha dia mandeha ny fotoanantsika 5 minutes eo ngamba ny sisa no sisa tavela. Dia manana fanontaniana farany i Ravavy Julia mbola manana fanontaniana? Tsy dia misy fanontaniana tsony fa amin'ilay fanazavana naintin'ny pastera sy ranada teo ranada hery teo dia raha mahaliana antsika rehetra zany tena androany zany hoe fanentanana zany raha ohatra hoe mahaliana antsika rehetra ny tena hoe te halala misimisy kokoa
ny resaka fanambadiana dia mampirisika antsika mihitsiny tsy hiala amin'ny tenin'Andriamanitra. Voalaza ao amin'ny Korinthiana voalohany toko 7 dia afaka avakiantsika manompo eo amin'ny 9 ka hatrany amin'ny farafarany ihany angamba ny afaka rahantsika tsara. Mino fa manana baiboly daholo tsika dia manasa antsika mpitiavana maky amin'ny Korinthiana voalohany Korinthiana voalohany toko 7 ahitantsika tsara mazava ny resaka fanambadiana. Izay ihany angamba raha vavy afaveriko aminao fitenenana. Mankasitraka amaraparana izao fotoana izao isika dia araka ny hitantsika tsy zavatra miafina fa miharihary na eo amin'ny kristianina na amin'ny olona izao tontolo izao dia mirongatra tanteraka ny divorce amin'izao fotoana izao. Dia aminareo raha mianaka afaka manome torohevitra ve ianareo hoe inona ny torohevitra afaka omenareo ny mpanaraka ny fandaharana mba haretana izany amin'ilay fitiavana, mba tsy hahatongavana amin'izany fisarana na divorce izany. Mankasitraka. Ampiasana kambadiresika raha ditovizan'ny paster izy ireo fa mikasika an'izay dia tena tanteraka mihitsy eo amin'ny tenin'ny soratra masina izay tanisain'ny paster eo amin'ny Hébreux toko fa 13:9 le aoka anakaja amin'ny olona rehetra ny fanambadiana ary aoka tsy voaloto fandriana fa ny mpijangajanga sy ny mpakavadin'ny olona dia hoelon'Andriamanitra. Tena tafiditra ao anatin'izay mihitsy amin'izao fotoana izao. Raha jerentsika izao ilay ombona tsara teo dia misy fatra-panajana be ny ray aman-dreny sy ny fianakaviana sy ny mamolololo mihitsy angamba zay mamololo sy manao ohatran'ny hoe mamono vorona mihitsy zany le akavady zany hoe mampiseho izy efa tena zao vitanay zay manaja zay salam'izao makavy afaka ataona vitsivitsy anefa dia izy ihany ny mamono an'iny vadiny, izy ihany mikapoka an'iny, izy ihany mandroaka an'iny hoe tsy laiko intsony ny zanakareo fa ndana mandeha any tsisy tonga amin'izany izy raha ohatra hoe somary ataoko hoe tena enjakenjana zany ny famahina azy. Ny zavatra tsara raisina sy eritreretina ao amin'ny tenin'Andriamanitra ilay teny hoe didy ny tenin'Andriamanitra hoe tiavan'ny Jehovahandriamanitra ao amin'ny herinao rehetra. Dia raha izy miteny hoe tiavan'ny namanao tahaka ny tenanao fa izy moa ny namanao voalohany ny vadinao. Ary raha tiavan'ny namanao tahaka ny tenanao ohatran'ny teny izy zany hoe fatariko ny tenanao dia araka ny tenanao ihany io vadinao io. Dia ny azy zany tiako resana hoe aiza idéalisena ny andefimandrinao raha hanambady ianao. Misy ny olona idéalisena zany hoe zany vady zany tena tonga lafatra zany ka raha vao misy mipitry zany dia ozy hoe tena tsy lasa tadi fa olombelona ohatranao io mety mora tezitra io ary ndraiky io manana ny fahalemeny ny vadinao araka n'izay satria tahaka ny tenanao ihany mety manam-pahalemeny ianao ka raha ohatra aza le vadinao fotsiny ataoko hoe menomenona fotsiny izy fa misy zavatra tsy mifanaraka ny eritreriny amin'ny zavatra nataonao dia ho arianao hivoaka ny trano zany hoe tsy tiako tsoy ianao fa menomenona nefa ianao koa aza mba menomenona indraindray na tsy miloaka aza ny vavanao any am-ponao any ianao menomenona tsy fantatra izay any andohanao any Andriamanitra nefa ny tiako lazaina zany aiza idéalisé fa raisy tahaka ny tenanao ny vadinao. Ny fisaraha-panambadiana dia tsy akasitrahan'Andriamanitra raha tsy fijangajangana ihany fa raha mbola fahalemena toetra ratsy azo resahany zany. Raha toetra tsy zakanao resao azo resahany zany fa tsy hoe ino isarahana amin'ny vadinao, tsy izany mihitsy isarahana amin'ny vadinao. Raha sendra misy vola ny vidiana ny zavatra tany tsy mifanaraka ny eritreritao resao zany fa tsy zany ko ny livana na fisaraha-panambadiana fa mila tahakanao ihany ny vadinao, tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ohatra ny titeny zany izy hoe tiavako ny vadinao tahaka ny tenanao. Tandremo aiza idéalisena ny vady andefimandrinao fa tahakanao ihany. Hatreo ihany angamba aloha satria mbola misy tohizany paster ao anatin'izay. Ya dia efa feno dia feno moa zay fa mamarina antsika eto amin'izao fotoana izao satria mbola maliny ty fandarin-tery zany fa mety mbola hitohy raha ohatra ka ny fanontaniana ao anatin'ny saintsika tsara roa fotsiny avoaka dia izany fa mbola bebe ny fanontaniana fa mampanantenanareo zany zay manaraka raha ohatra ka mahalinanareo izy dia mbola toizantsika satria na le film teo hoe mbola misy lavalava fa maranako ny teny kamba ny resaka fanambadiana dia misy fototeny izy eo izay antsoina hoe vady. Dia io vady io raha ohatra ka jerevantsika tsara le vady dia mitonka amin'ny litera V. Dia io litera V io zany tsy hoe TGV koa fa V vady
leve zany raha vosaraka mitsy leve amin'ilay tapany manaraka dia le ady na hoe rehefa miala leve tsy na leve fa voninahitryandriamanitra satria ny fanambadiana zany matoa hanakaja haja sy voninahitra tsy misalaka rehefa manaja tokantranonao ianao dia manome voninahitra ny ray aman-dreny izay teraka azy sy niteraka anao hoe mba zanakiza kotono rehefa manambady ny ankizy ao an-trano na ny tovolahy sy tovavy dia anambady an'izy ianao zanakiza mba fototr'olona ve mba misy haja ve zany mba olona misy voninahitra ve fa akoatran'le vady amavady azy dia leve voninahitra ao an'Andriamanitra zay nanorona tokantrano araka nambary hoe Andriamanitra nahary ny lahy sy vavy tahaka ny endrika Andriamanitra ireo na te fanambadiana na vady lahy sy vavy dia akoatran'ny vady amavady an'izay zany dia mbola misy ve faharoa dia ny vavaka jery hoe dilio tsara aloha ny tenanao fa ianao tsy tokony ny idéaliser ny vady reo hoe tena ny vady anjery tena tokalavitra ka raha vo tsy mandraka ny loko sy sitrako dia sararo ambebe ny tokantrano misaraka vokatra zany tsy naposiko atao zo tsy mitoetranao raha naposiko azy zany tena nareo tsy nanambady fa iza moa ianao ny tsara ny hafa nga ianao koa moa tanteraka matoa ny Andriamanitra nampitambatra lahy sy vavy dia satria tsy tsara ho izy Andriamanitra raha irery raha dia zany anaova ny vady izy saza ho azy dia ny vefahatelo akoatran'ilay vady zany sy ny voninahitra ao an'Andriamanitra dia misy ny vavaka zay ambara teo vavaka dia misy ny ateo voady zany ianao zany rehefa tapakevitra fa anambady an'ilay olona na ho andra lehilahy na vavy dia manao voady ianao dia le voady io ataovana hoe eo ambony alitara mihitsy anao manao voady anatrehan'ny mpanompon'Andriamanitra sy ny fiangonana ary anatrehan'Andriamanitra dia ile voady ataonao iny zany veo moa izy amin'ny teny frantsay hoe veo mbola ve koa ny manomboka azy ka raha ve io miala eo amin'ilay foto-teny hoe vady tena sisa davely ady dia zay mahatonga ny olona miady any fitsarana miady amin'ny vady dia satria miala le voninahitra Andriamanitra dia vahaolana zany araka mifantaninana ny vahaolana dia verina any amin'Andriamanitra efasiana toko fa 5:1 misy zay mifanaika maniry tena samy mangataka an'Andriamanitra mifona mangataka famelan-keloka mba tsy ho afa-baraka ny Andriamanitra nanambatra anao ho lahy sy vavy zay ngamba ny hitako vahaolana tsisy afa-tsy mivavaka verina amin'Andriamanitra manome voninahitra azy sy nahary lahy sy vavy tahaka ny endriny zay ny azoko ambara fa dia mankasitraka satria tapitra ny fotoana mbola sitrako an'Andriamanitra ny tizany manaraka dia afehako aminareo tokotraveitra ary ny fitenenana eny ary mankasitraka atsika rehetra nandray anjara atao amin'izao fandarana teto amin'ny TV Agape teo isorana voalohany indrindra moa ny tompo namolavola tondra fanazavana kasika indrindra zany fanambadiany zany satria mbola itoy ihany ny dinidiny kanefa manapetra ny fotoana ary araka ny teny ray aman-dreny ara-panahy teo dia mampanantena fa mbola itoy izao fandarana izao ny afatra tiany tompo ampitaina amintsika dia izao hoe fahasoavana ny fanambadiana ary zany fahasoavana zany dia avy amin'Andriamanitra voalaza teo hoe aza mitady vady manana faharetana mpanakantony izao tontolo izao ary moa mahay miteny an'izany hoe aiza maika ny anambady maika avy fa ny kristianina dia tena hoe mampahery sy mampisika atsika hoe Andriamanitra manana ny fotoanany Andriamanitra no mpanolotra ny vady araky ny teny satria araky ny fanazavana teo dia misy ny tokantrano tsy réussi misy ny divorce dia ozy ny oabolana toko 7/10 amin'ny anaran'i Jesosy hoe trano sy harena ozy ny lovava amin'ny ray fa ny vady endry kosa dia avy amin'ny Jehovah ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ry hava malala isany dia tsara zany fahasoavana avy amin'Andriamanitra zany ary tsy tokony holotoantsika ho simbantsika ho tevatevantsika rehefa nomen'Andriamanitra fahasoavantsika fa tokony hana faharetantsika ahatra hatramin'ny farany araka ny teny hoe lambana koa ny fanambadiana faty no isarahana fa ny tena zava-dehibe koa ao anatin'ny tokantrano ao anatin'izany fanambadiana zany misy ady foana araka ny voalaza hoe ny kristianina dia tsy maintsy miatrika ady natokana ianao ao anatin'ny tokantrano tsy maintsy miatrika ady
fa ny tena tanjona dia zao niatra tsara antsika n'ilay fampakaram-bady lehibe amin'ny fiverenan'i Jesosy eny amin'ny raha any lanitra mba tena ho isan'ny fofom-bady ho ampiakarintsika voninahitra ho azy reriany. Mankasitraka ny vahintsika Paster Mario Razafy Manjato mankasitraka ihany koa ny rahalahy Hermanampy Razaka Manarina, mankasitraka n'izy mirahavavy mpiara-miasa nanotona zao fandaharan'izao Ranabavy Malala Nirina, Ranabavy Julia, ankasitahana indrindra ihany koa ny teknisianina izay namolavola ny totona fotsiny zao fandaharan'izao ary tsy adino itsika mpijery na mivantana na anaraka an'izao fandaharan'izao ihany koa amin'ny alalan'ny YouTube satria mbola afaka jerenao zao raha tena mahaliana anao dia afaka mijery ao anatin'ny tranokalan'ny TV HP anao na ny YouTube ihany koa. Raha sitrapon'Andriamanitra dia mbola mieo eto indray tsika amin'ny herin'ny toy izao natomboka tamin'ny vavaka ny fandaharantsika dao hisaotra an'Andriamanitra ihany koa tsika natosana zany fandaharan'izany meko andralahy Hermanampy ngamba ny vavaka foy hoentsika mamarana ny fandaharana tahin'i Jesosy daholo tsika rehetra. Vavakatsika ny tompo Andriamanitra midera mankalaza anao zay no fitantananao na totosana izao fandaharan'izao zay inonay fa sitraka ao satria niresaka ny famoronana ny lasy ny vavy sy ny fanambadiany zay anio. Ilainao ny resahanay an'izany fantatray tompo satria mila miaino ny mpiaino ny sitraponao tamin'ny namoronana satria fantatray fa ny fanambadiana dia misy firaisana eo amin'ny lasy ny vavy nefa zany firaisana zany raha tsy misy anao raha miataka aminao dia morona tahaka n'ilay famoronanao ny olombelona voalohany ndrona ho any amin'ny fotana fa miray loha ho any amin'ny fahaverezana izy roa. Nefa raha miaraka aminao kosa dia ho tonga amin'ilay tena hoe izay no tanjona ny tantaninao hoe lasy ny vavy miaraka aminao no tonga lafatra indrindra. Dia ny fanambadiana ny resahanay dia mety varavarana ho any amin'ny elo nefa mety varavarana hitondra indrindra ho any amin'ny paradisa ihany koa satria ianao tompo no lalana fahamarinana fiainana ka raha eo ianao dia ho tanteraka ny fahatsarany zany fanambadiana zany. Tena hoe anankiroa miaraka teto amin'ity fiainana ity nefa ny ray saina anatona anao miaraka aminao dia tena zay le tena hoe katsahanay sy tena irinay entinay ambavaka ho an'ny ralasy anabavy rehetra mba tsy sarahana aminao fa ianao ny lohany zavatra rehetra, ianao ny tena lohany fanambadiana tompo. Tahaka ny naseho anao fa ny fiangonana no vadinao ianao ny lohany dia tahaka izany ihany koa Jesosy, ianao foana no tokony lohany foana na eo fanambadiana araka ny teninao hoe amorona lasy vavy tahaka ny endrika Andriamanitra ianao. Misaotra tompo satria engany ka aorianan'izao fandaharan'izao dia akasika ny fony izay mba mieno mba ho tahaka ny endrika Andriamanitra ny fiainan'ny tsirairay avy, mba tahaka ny endrika Andriamanitra ny fiainan'ny mpivady telo ao ianao ary ao ny lasy ny vavy, iray fo, iray saina, iray fieverana eo mba fitarianao fanamasina. Izany mba angatahana irinay dia apetraka aminao ary ny tsirairay avy tompo ny ranabavy sy rahalasy zay rehetra miaino izao fandaharan'izao mba tsy fandaharana hoenona fotsiny fa mba entina akatoavana anao ilay tomponay sy mpanjakanay, inonay fa mahita sy mijery anay mandrakariva mba izao fiainana andarovanay izao tsy ho fiainana fotsiny tedavana fahasambarana etsy fa tena fiainana kosa amboarina sy ananana tanjona dia famonjena ny fanahy ka ny mpivady mba samy voavonjy ny fanahany ary ny mpiarabelona ny zanaka manjafy voavonjy ny fanahany tahaka ny nataonao tamin'ny Abrahama, tahaka ny Isaka, tahaka ny Jakoba, tahaka ny hatrany amin'ny Josefa dia mbola tsaroana foana le hoe Andriamanitra Abrahama. Dia izany no angatahanay tompo mba tsy ho adino ny taranaka faramandimby izay niainanay tao aminao fa kosa ho raisiny toy ny ohatra raha manahaka anao zay Kristy dia mba hanahaka ny taranaka ny aoriana, mba hisian'ny fiainanay ho taratra mahatakatra ihany koa ny taranaka sy ny mpiarabelona aminay. Dia izany tokoa mahatanteraka le hoe anareo ny fahazavan'izao tontolo izao fanasy ny tany mba ho izany any amin'ny fiainan'ny fanambadiana kristianina, mba entina tena hoe andresena lahatra izao tontolo izao zay mankany amin'ny fahaverezana ny lasy ny lahy ny vady ny vavy sy ny vavy ny vady mba ho ravo zany amin'ny anaranao Jesosy Kristy, mba ho motsamotsana mba tsy ny kristianina nanaiky an'izany fa hitsangana kosa hoe okizay fa araony tenin'ny tompo hoe izy ny lalina fahamarinana fiainana. Misaotra tompo ary eo ampelantananao ny ametrahana ny
tontolo alina mba ho ahovinao amin'ny tananao mahery izay. Dia ampelantaninao ihany koa ny ametrahana ny herinandro vaovao, ny ampitso, ny mandrapitoverinao Jesosy eo, indaoka ho tehirizinao ny ankohonanao, ho tehirizinao ny fiankonana mba ho tena ho betsaka no avy tena hoe tsenanao eny amin'irao misaotra raha io ny amin'ny Jesosy Kristy zananao. Alleluia, amen. Amen. Madagascar.